Ale teo anaty lokely ndry io fa raha toka bandy mpianatra mpiara-mianatra amindry na bevoka ndry de indriangy no ijaly voaloha ny lehilahy de manana toe-tsain-jasy tsy mitovy ny vehivavy. Raha toka lasa vady ndry bandy mpiara-mianatra amindry de ina ny ietehatra amindreo tokantrano voalohany de bandy tsianasy iny bikiny ndry de inona ny amelomany any zanakareo aloha voalohany indrindra. Samy tsy niasa nareo roa ary tsy maintsy hiaraka iray trano ianareo. De inona sakafo hoaninareo anankiroa? Ray aman-dreny aloha tsy maintsy hanome vola voalohany fa tsy isan'andro izy fa amin'ny voalohany ihany na hanome volanareo mitsano. De eo amin'izay mitonga ny toetra ratsin'le ry avy eo satria mbola tsy nanalazy tamin'ny fahatanorana izy. Lasa izy mandeha mirevy miaraka amin'ny bandy akamana any de fisainy any ndry hoe tena simba rangano ho avy nirako niaraka tamin'le sipy fa zao mibandy tsy maintsy manambady tsy fily satria tsy nabiky ny kiala ratsy. Ambonin'izay koa le ry ina ny ataony? Avy mirevy miaraka amin'ny bandy akama izy de mahita sipa manja be de lasa izy milely any. Ndringe olona efa vaky vody kibondry efa ngeza be ohatran'izany ny kibondry. Miditra ny trano ndray avy eo de fasavasaindry le ry hoe tena hoe zao va miditra ny trano? Vao mainka rombotra be tazy. Tsy tian'ny lehilahy zany vehivavy mitabataba zany. Raha toka hiresaka amin'ny lehilahy hiresaka milamina ndry de miresaka matotra rehefa ampilaminany. Raha lehilahy mbola tsy nanalazy tamin'ny fiainana lasa vady ndry eo tsy maintsy hijaly ndry. Ambonin'izay ndry koa tsy sipa tsy mahay ninona tsy mahay mandro hanina tsy manasa vilia tsy mahay zao rehetrarehetra zao korotana ny tranonareo roa. Le ry mandeha voaka trano andeha hitady asa makaiza any amin'ny sipa kely manenjika mama sosy. De eo ndry ny raisiny. Zany ny olona malagasy amin'izao fotoana. Be de be zany fiainana zany eny amin'ny teny fiarahamonina eny ary mampalahelo satria ny vehivavy no hiara-le izy. Sery zareo fa aloha farana amin'izay ny resaka. Ho an'ny sipa kely raha tena mangididy vodindry aleo makany amin'ny dokotera betsaka fanafody tokony atao tsy hahabevoka. Tadio tsara fa imbandy akamaky indray tsy ho lasa vady indry izany mihitsy fa olona hafa tsy ampoizina ho lasa vady indry indray androany. Ho an'ny ela-bandy akama fadio ihany koa ny manabevoka zanak'olona tsy amin'ny lerany satria tsy inona simba no avin'ny zanak'olona ambonin'izay koa elahy koa tsy maintsy hijaly koa elahy. Afatra ho an'ny ray aman-dreny atoroy sy akekezy tsara ny zanakareo vavy ny zavatra tokony ataony. Satria nareo ange tsy milaza marina amin'ny ankizy. Zavatra nandalovanareo le fahatanorana efa lany daty zany hoe tsy mahazo manao sipa zany tsisy sanisainin'ny tanora zany hoe tsy mahazo manao sipa. Fa arakaraka ny tsy amelanareo ray aman-dreny anazy vao mainka izy misisika. Atoroy anazy zany ny zavatra tokony ataony raha toka hoe efa tonga amin'ny taona. Atoroy anazy zavatra tokony ataony rehefa vao manomboka eo amin'ny 10 taona ny sipa kely. Zay fa mankasitraka anareo rehetra naraka le video hatramin'ny farany de manentana anareo hatrany anaraka ny Zay fa mankasitraka anareo nanaraka video hatramin'ny farany ato amin'ny YouTube sy ato amin'ny page-tsika misy foana torohevitra isan'andro de asa teny mi-abonné ny YouTube atsika sy ny partage ny video de mankasitraka anareo hatrany tompoko.